Salama daholo fantatsika tsara tamin'ny ity herinandro ity fa nalaza be ny resaka Marc Ravalomanana izay tsy nahazo ny rariny teny amin'ny fitsarana izay na dia teo aza izay tsy fazahony rariny izay dia hita taratra fa mbola tsy nilavolefina hatrany ity olom-pirenena izay mpanao politika malagasy ity fa nitondra ny raharaha teny anivon'ny SADC sy ny Union Africaine tenany tamin'ity herinandro ity izay nilaza ny alahelo amin'izao fitsipahana azy amin'ny fifidianana ho ben'ny tanàna ho avy izao ka nitondra fanamarihana mahakasika an'izay moa ny teo anivon'ny izay Union Africaine izay ka izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ary manasantsika rehetra hanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatra trano ny Abonneo Chaine antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa misy WATAWATA GASY toy izao ny fanaovana azy tsy ampiandrela mo isika fa avitrany tonga de vavany ndao ary tsara ho fantatra any Mahajanga tafapetraka tao amin'ny OVEC tao Mahajanga ny taratasy izay filatsango vidiny Andriamatoa Rivrakotovao izay kandidat ben'ny tanàna Mahajanga avy amin'ny volana firaisankina any Atoliara indray tafapetraka tamin'ny andro ny talata 24 septambra 2024 tao amin'ny OVEC Toliara voalohany ihany koa ny taratasy izay filatsango vidina ho ben'ny tanàna Andriamatoa Serge Vital izay nirotsaka amin'ny anarany tsy miankina moa ny tenany tsy misy fanavahana na samy hafa foko na samy hafa antoko politika na samy hafa finoana na tanora io na olo-dehibe fa hita ao avokoa ny fahasamihafana rehetra ka izay indrindra no nanosika azy ny safidy ny ho indépendant ka fampandrosoana Antoliara no tombotsoa iraisany rehetra raha ny nambarany hatrany ao anatin'izay fifidianana communal izay hatrany dia roa andro sisa dia tapitra ny fepotona amin'ny fametrahana taratasy filatsango vidina ben'ny tanàna mbola azo lazaina fa vitsy anefa ireo kandidat izay nanatitra ny taratasy teny anivon'ny OVEC nilaza moa ny fa mbola mandray ireo maniry ho kandidat ny OVEC hatramin'ny alakamisy 24 septambra ho avy izao amin'ny 10:00 raha tsy hivina amin'ny 12 desambra 2024 no ho tontotsaina ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina raha ho any Madagasikara no asiana resaka mahakasika an'izay tsapa sy hita araka izany fa tena tsy dia navitrika loatra ireo izay nikasa hirotsako vidina ho kandidat ben'ny tanàna izay tamin'ity taona ity noho ny fahasarotany ireo taratasy izay karakaraina amin'izay fifidianana ho ben'ny tanàna izay tsy ambakan'izany ihany koa ny halafo ny ilay caution izay tsy maintsy haloha mba hirotsahanko vidina amin'izay ho ben'ny tanàna izay mahakasika ny raharaha filatsango vidina ho ben'ny tanàna ny Andriamatoa Marc Ravalomanana indray dia nisy ny fihaonana teo amin'ny Sem Alice Njomokunda izay solotena manoka ny filohan'ny commission de l'Union Africaine eto Madagasikara sy ny filoha teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana teny Ankorondrano tamin'ny andro ny 24 septambra 2024 nanazava ny toedraraha ara-politika taorian'ny fandavany seny ny firatsahanko vidiny ho ben'ny tanàna Andriamatoa Marc Ravalomanana io fandavany io izay tsy mifanaraka amin'ny lalàna ny fenitra iraisam-pirenena toy ny protocole any SADC sy ny Union Africaine raha ny fanazavany hatrany osetrin'izay dia nanambara ny solotenany vondrona afrikanina izay miasa sy monina ao Madagasikara fa tsy mifanaraka amin'izay protocole izay voalaza izay ny tsy famelana any Andriamatoa Marc Ravalomanana ho kandidat ben'ny tanàna ny Antananarivo renivohitra tsy manana fahefana hiteny amin'ny anaran'ny fikabanam-paritra hafa ny vondrona afrikanina hoy ny fanambarana navoaka ny solontenany eto Madagasikara tamin'iny omaly hariva iny noraisina tahaka ny olom-pirenena rehetra Andriamatoa Marc Ravalomanana ary voaresaka nandritra ny fihaonana ny momba ny fifidianana ho ben'ny tanàna izay nanipika mazava tsara nefa ny vondrona afrikanina fa manaja ny fiandianana firenena tsirairay izay mpikambana ao aminy ihany koa mba tsy hitsabaka amin'ny raharaha politika ary maneho hevitra politika velively tsy momba ny atsy na aroa ny vondrona afrikanina hoy ny fanambarana izy ireo hatrany raha nitondra ny fanazavana izay mahakasika ny fihaonana izy ireo
niaraka tamin'ny andriamatoa Marc Ravalomanana izay. Midika izany fa tena tsy faly amin'izay fanakanana azy tsy hirotsaka ho fidiana ho ben'ny tanàna Antananarivo izay andriamatoa Marc Ravalomanana satria mantsy tena hita fa manao aintso zavatra mihitsy andriamatoa Marc Ravalomanana amin'izao olana izay menjady amin'izao mba hitady ny fika rehetra mba hahafahany hirotsaka amin'izay fidianana ho ben'ny tanàna izay na dia efa 2 andro aza sisa no hifarana izay fametrahana ny taratasy ho firitsahan-kofidiana izay ary na dia efa nampiakatra teny amin'ny fitsarana aza ny tenany dia tsy nahazo ny rariny nanoloana an'izay rehetra izay. Ny tena olana mantsy ilay resaka hetra izay tsy voaloha efa hatrahany amin'ny taona 2024 ka io indrindra no mahatonga any andriamatoa Marc Ravalomanana izay miezaka mitady ny fomba rehetra mba hahafahany mirotsaka na dia eo aza izay tsy fahavitana nandoa hetra izay. Fa ny fanjakana malagasy kosa etsy andaniny dia tsy hanaiky lembenana mihitsiny amin'izay resaka hetra izay fa raha toa ka tiany andriamatoa Marc Ravalomanana na hirotsaka fidiana ho ben'ny tanàna dia alohany fotsiny izay hetra rehetra izay dia afaka soamantsara ny tenany hirotsaka fidiana ho ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra izay. Kosetrin'izay tsy fahafahany andriamatoa Marc Ravalomanana hirotsaka fidiana ho ben'ny tanàna Antananarivo izay dia raha tsy misy ny fiovana amin'ny ora farany tokony ho fantatra amin'ity androandroany ity izay hisolo-toerana an'andriamatoa Marc Ravalomanana ho kandida iraisan'ny mpanositra ao Antananarivo renivohitra izay. Mandra-piandrin'izany moa dia anarana maromaro izay anankidimy no efa heno miverimberina fa haka an'io toeran'io toy ny Tojo Ravalomanana, Tojosoa Andriamampandry, Maître Hanitra Razafimanantsoa, Rina Randriamasinoro ary Mamy Rabenirina. Andrasantsika eo ara izay fivoarany raharaha mahakasika an'izao raharaha Marc Ravalomanana izao. Izay zany ny fanapahan-kevitra farany ho azony ireo avy ao anivon'ny antoko-mpanositra ho raisina satria raha vantany vao tsy manaiky lembenana hatramin'ny farany ny fitondram-panjakana sy izay misahana ny resaka fifidianana izay dia tsy ho afa-manoatra mihitsy ireo avy ao anatin'ny antoko-mpanositra izay fa tsy maintsy hanolotra an'izay kandida hafa izay. Eo amin'ny resaka raharaham-pirenena indray dia hita tatoato izay fa tsy mitsahatra mihitatra izay resaka adilahy politika tsy misy fiafarana izay indrindra moa ny olana izay misy eo amin'ny andriamatoa Marc Ravalomanana sy ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao dia lasa nihitatra be ary efa antaonany maro moa no nisiny izay resaka tsy fitovian-kevitra teo amin'izy roa lahy izay ka naneho ny heviny mahakasika an'izany i generaly Ramakavelo Désiré izay nilaza mazava tsara fa tany ny angaran'ny fanjakana i Madagasikara noho ireo harena maro hita eto saingy tsy haintsika no mitantana azy aoka izay ny fifanenjehana sy ny fifanipahana toy ny valalan-karona ho iatrany ny nambarany satria ho isatrany raha tsy hitambatra isika dia sarotra amintsika ny handroso ka andao hatambatra ny hery mba hampandroso ity firenentsika ity ampy izay ny fifanenjehana izay efa nisy hatramin'izay fa ny vaholana dia ny firaisan-kina sy ny fifampihenona. Izay moa ny masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadiny ny milike ny video antsika ary tsarovatra trany ny abonneo amin'ny chaîne antsika mba afanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa amin'ny sisa tao WATAWATA GASY tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia miratsoa.